VAHAO ny oloko, VAHAO ny oloko. Andraisanao toroteny mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo voafatika. Ahitanao ireo fidorona vavolombelona mafy noho ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. VAHAO ny oloko, VAHAO ny oloko. Nandefandefy izy mba asa. Raha izay tsilam-pamantarana zay ndray no mandeha dia ny mpanompon'Andriamanitra ny mpanomponao no miaraka aminao ndray amin'ity androany ity ao anatin'ity vavaka fanovozan-kery ity. Miarabanao amin'ny anaran'i Kristy Jesosy ny tenanay, miaraba ihany koa ny lelan'Andriamanitra Pasteur FREDERICK sy ny pasteur namana maro samihafa, miaraba antsika ny mpanompon'Andriamanitra izay miara mifandrimbona mifanome vava ao anatin'ity fotoana ity. Tsy hoe ataontsika ho fazarana ry havaka hoe rehefa isotra ny tombotsika dia tsy maintsy eo am-pitsanganana fa anisany mba ho marika ny fanajantsika azy amin'ny Andriamanitra avo azy, amin'ny Andriamanitra tsy to azy dia androantsika dia amelanja ny tompo hatrany raha mety tompoko avy hatrany dia hiara hitsangana sahady isika satria dia zava-dehibe indray ny fotoana izay iaonantsika neto amin'ity androany ity. Isotra n'Andriamanitra tsika ny amin'ny tombonandro, isotra n'Andriamanitra tsika ny amin'ny fahasalamana izay mbola omen'Andriamanitra tsika na dia mbola misy ka contact mitombo aza eto amin'ny firenena tompoka mbola isotra n'Andriamanitra foantsika fa nohy Andriamanitra zay misy no mbola miazona ny olona tsy mbola trapahafatesana mandrakandroany ivavaka isika tompoko. Jehovah Andriamanitra ray tsara indrindra tena tsy maintsy satria resy lahatra izay fa ianao no Andriamanitra zay avo indrindra. Ianao ilay Andriamanitra zay efa niazona an'izao fahasoavana lehibe mahafahanay manao an'izao asa fanompona izao. Asa fisorohana tompo nataonay eto amin'ity toerana ity. Kanefa tompo dia resy lahatra izay Andriamanitra miara mivavaka amin'ireto rahalahy anabavy tsiraray avy zoky zandry atao anatin'ity tokantrano ty ato. Faly ny fonay Andriamanitra noho ny amin'ny famatsinao anay. Faly ny fonay Andriamanitra noho ny fijerevanao ny firenenanay. Sotra betsaka Andriamanitra satria raha oharina ny firenenany hafa dia ohatrany tsy dia hoe manao ahoana loatra kanefa dia noho ny fitiavanao dia teo foan'Andriamanitra ianao ka dia manandratra ny fankasitrahana sy fideranao anao izay ny amin'ny maha-Andriamanitra anao. Misaotra Jesosy tompo fa tianao loatra Andriamanitra izay ary tianao izao nosy malalanay izao ho anao ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho ataontsika ny amin'ny fotsika rehetra izay tolokiry izay ary dia hosotontsika tsy hoe hoety fotsiny ny fanatrian'Andriamanitra fa ho ao anatintsika ihany koa ny fanatrian'Andriamanitra androany. Fa rehefa tafiditra ao anatintsika tanteraka ny tompo amin'ny fanatriany zay fahavalo zay kitikitika atsika tompoko dia tsinitsinina daholo zany eo am-pelantanan'Andriamanitra. Hitanao Andriamanitra kalazao lazao Jesosy efa nitsangana Jesosy ndao iara ilaza ilay zanak'ony tonga ampihavana tonga ampihavana ndao averisika ny atrano zany ankalazao Jesosy efa nitsangana. Halleluja. Laizana kuli laizana raha mahazo atao ndao maiara iventy mafy an'izany fiverenana izany mandraky izay ane mandraky izay ane mandraky izay ane ifiadianana fiadianana androany Jesus sandrata Jehovah voninahitra teo anao rery any. Halleluja. Oh, mandraky izay
efa nitsangany ianao Jesosy, tsy ao ampasana tsony ianao. Avereny zao vavaka zao, Jesosy tompo mandrakizay ny fiandriananao, tsy ao ampasana intsony ianao, fa efa any an-danitra ianao, ary misaotra anao aho ny amin'ny fisolonana izay nataonao. Tafavoaka aho satria ianao Jehovah nanolotra ny zanakao ho famonjena ho an'izao tontolo izao. Misandrata Jesosy eo, mandrakizay Jesosy eo, tena mandrakizay Jesosy eo ny fiandrianana. Atao fatombavaka eo am-pitsanganana zay azafady a. Lazao Andriamanitra fa mandrakizay ny fiandrianany a. Lazao izy fa mandrakizay ny fiandrianany. Izy le Andriamanitra tsara, izy le Andriamanitra avo indrindra. Mandrakizay ny fiandriananao Jesosy eo, mandrakizay ny fiandriananao Jesosy. Mandrakizay ny fiandriananao Tompo, mandrakizay ny fiandriananao Jesosy. Mame voninahitra anao zahay, mame voninahitra anao zay Tompo. Mankalaza anao zay Tompo, mame voninahitra anao zay Tompo. Manandratra anao sy midera anao zay Tompo. Ny manam-pofinaina rehetra, ny zava-boary rehetra midera an'Andriamanitra, mankalaza an'Andriamanitra. Oh halleluja, midera anao zay Tompo, fa mandrakizay ny fiandriananao, mandrakizay ny fanjakanao. Ny lanitra no seza fiandriananao ary ny tany fitoeran-tongotrao. Andriamanitra goavana lehibe ambony indrindra, misaotra anao manokana zay raha mbola nomenao fofinaina, raha mbola nomenao tanjaka sy hery, raha mbola nomenao tombon'andro fahavelomana. Tsy afaka mampitombo ny andro iainanay zahay, fa noho ny fahasoavanao sy ny fitahina manokana Andriamanitra raiko, no mbola ahafanay Tompo mijoroka mivavaka eto amin'ny toerany androany, amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy, amin'ny anara maheran'i Jesosy. Misaotra Tompo. Mandrakizay ane, mandrakizay ane ny fiandriananao, ny fiandrianana. Mandoalikiza, mandoalikiza, nyakuka. Lazawe mandrakizay ane, mandrakizay ane, mandrakizay ane, ifyandrianana, ifyandrianana. Mandoalikiza, mandoalikiza, nyakukamina. Ankalaza efa nitsangana an Jesosy no, ary izy nefa niteny manao hoe indro efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy dia tany. Ndoalika rehetra dia mandoalika ao anatiny ary ny fanahy dia manaiky ny fahefan'i Jesosy Kristy. Enina ny fahasan'aza nanaiky azy. Tsy misy zavatra tokony hatahoranao mihitsy satria manana Andriamanitra lehibe ianao. Tompony fahefana rehetrarehetra Jesosy. O Jesosy eo mideranao zahay. Ianao ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Ilay zanak'ondry nanao sorona ny tenany mba ho famonjena anay tsirara iaby. Tsy afaka mepanga anay Satana
tsy afaka mipangana eny devoly satria mato anay Jesosy mandrakizay ane mandrakizay ane ifandrianana miakukamina mandrakizay ane mandrakizay ane mandrakizay ane ifyandrianana ifyandrianana andwalikizay yakukamina faraparany mandrakizay ane mandrakizay ane mandrakizay ane ifyandrianana ianao le manjaka mandrakizay Haleluya mandrakizay yakukamina mazotoerana vetivety dia faly tafaraka aminareo indray zay eto amin'ity studio ity afaka manaraka tsika ny fandarana amin'ny radio amin'ny fetalavitra amin'ny internet inkeo raha ohatra somary ratsiratsy ny feon'ny télévision dia afaka mampiaraka ny télé sy ny radio ianao dia miaraka soma tsara mihitsy izy ireo zany ao anatin'izao fandarana mivantana izao na ny 93.8 na ny 98 FM dia afaka ranao zany ity vavaka mivantana ity milohan'ny idirantsika ao anatin'ny vavaka amin'ity androany ity dia misy ten'Andriamanitra anankiray ato amin'ny jauna voalohany toko fahatelo andininy fahavalo jauna voalohany toko fahatelo andininy fahavalo izay idirantsika ao anatin'ny délivrance matanjaka miomana tsara ianao tena miteny aminao zay hoe tsy tokony hitomany ianao na iraviravitana fa hitsangana ka hijoro amin'ny banga eo anatrehan'ny fianakavianao eo anatrehan'ny ankonanao jauna voalohany toko fahatelo andininy fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manotatra amin'ny voalohany izao ny nisehon'ny zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly izao ny nisehon'ny zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly misy ten'Andriamanitra anankiray ato amin'ny Luka no jerentsika manaraka filazantsara ny soratan'ny Luka no jerentsika hoitsika mianga ihany keo anatin'ity vavaka androany ity Luka no jerentsika Luka toko fafolo dia ny andininy fa 7 Luka toko fafolo andininy fa 7 ino rehefa nomeko fahefana hanitsaka ny mena rana sy maingoka sy andresy ny heretranana ny fahavalo ianareo ka tsy hisy ampanina anareo akory kanefa aza mifaly ianareo satria manaiky ianareo ny fanahy fa mifalia satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo ino rehefa nomeko fahefana hanitsaka ny mena rana sy maingoka sy andresy ny heretranana ny fahavalo ianareo ka tsy hisy ampanina anareo akory kanefa aza mifaly ianareo satria manaiky ianareo ny fanahy fa mifalia satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo misy zavatra mitranga atao anatin'ny tokantranontsika eo amin'ny fiainantsika indraindray tsy karazana olana normal na hoe olana tahaka ny olana mpitranga rehetrarehetra ny zavatra rehetra mitranga kory tsy voatery hoe asana devoly fa mety misy zavatra mitranga vokatry ny tsy fitandremana vokatry ny harirana diso tafahoatra na ihany koa fanaovanao zavatra anankiray tafahoatra loatra dia mety arary ianao na mety ho tratrana olana ianao na misy tandrevaka ihany koa dia mety ho tonga amin'ny problème misy olana ihany koa hoentin'Andriamanitra eo amintsika mba hany fiainantsika hanamboarana antsika satria tian'Andriamanitra ianao
ho vonina tsara ny amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry dia ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny raha an-lanitra. Ka misy fotoana ianao matoritory rendremana varambarina dia Andriamanitra mihitsy ny mandefa ady mba hatonga anao ifo ara-panahy. Tsy ady aravanao anefa na apotika anao fa ady hitondra fifoazam-panahy ao anatin'ny tokantranonao. Fa nisan'ny lafy fahatelo dia ity, misy ady avy amin'ny devoly araka ny voalazan'i Jaona 4:10 manao hoe tapany farany, tapany voalohany sy tapany farany. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra indringa na remony fa zao avy mba nanany fiainana sady nanany be dia be. Zany hoe ny devoly zany dia misoko mangina eo amin'ny fiainan'ny olona, mitondra karazana korotana, safotofoto, fisarapanambadiana, aretina fahafa, problème hafahafa, karazana zavatra takan'izany no entin'ny Satana eo amin'ny fiainan'ny olona. Ka hitsangana ianao androany, hivavaka ianao ho an'ny ankohonanao sy ho an'ny fianakavianao, ho an'ny tokantranonao. Misy trano tanàna tena hafahafa mihitsy, tena maheno mihitsy ny tompony tanàna io, misy asana devoly ty toerany ity, misy olona fokely mandendeha amin'ny alina, rehefa mivoaka amin'ny ao anatin'ireny maizim-bolana reny eny tokotany dia mahita olona fotsifotsy eo pototry ny manga, eo pototry n'le hazo midoroboka be io, dia ohatrany hoe misy olona miresaka zany, misy olona miteniteny zany, asan'ny devoly zany. Antsony ny olona hoe matotoa na lolo, fa ny tena marina devoly mamatotra n'le tany sy le tanàna itoeranao zany. Ka hitsangantsika androany hivavaka eo anatren'Andriamanitra, anohatra n'izany rehetrarehetra zany. Fa milohan'izay dia andao fenona ny fanalotsika, overintsika le hira manao hoe, ataontsika le hira manao hoe tena mila anao ny tontolo mpiainako. Andao ataontsika eo mpitsanganana izany hira izany dia hivavaka tsika angataka ny herin'ny fanamasina dia hiditra ao anatin'izany délivrance matanjaka zany amin'ity androany ity zany. Ao ambadika izay hira izay dia andoalika isika rehefa avy ao. Rakofinerinao ao mandetsoreraka na io midiny anao kafenoy tanteraka. Rakofinerinao ao mandetsoreraka, tena mila anao ny tontolo mpianako, tena mila anao tontolo mpiainako. Tsy mahefa ninina raha tsy eo ianao, tsy eo ianao fa ny herinao rery any no mba mampatanjaka raha mandresy ao. Aleluia anao, tena mila anao, andoalika moramora isika rehetra. Zay afaka mandoalika rehetrarehetra dia hiaraka andoalika aminay. Raha tsy afaka ianao tsy maninana mitsangana ena mipetraka, raha tsy eo ianao fa ny herinao rery any no mba mampatanjaka raha mandresy ao. Tena mila anao ny tontolo mpiainako, tena mila anao tontolo mpiainako. Tsy mahefa ninina raha tsy eo ianao, tsy mahefa ninona raha tsy eo ianao fa ny herinao rery any. Overintsika farany any refrain, raha mandresy ao teno ianao, tena mila anao tontolo mpiainako. Tsy mahefa ninina raha tsy eo ianao, tsy mahefa ninona raha tsy eo ianao fa ny herinao rery any, fa ny herinao rery any no mba mampatanjaka raha mandresy ao teno ianao.
Ramandesiao, Ramandesiao, Denu Yana. Ramandesiao, Ramandesiao, Denu Yana. Raha ianao fa ny zavatra nametipetina ny ara-pananao afaka mifona amin'Andriamanitra ianao mangataka famindrapo. Fa mivavaka tena ataontsika amin'izao fotoana izao dia angataka ny fanamasintsika, angataka ny fanan'Andriamanitra mba hanenika anao, ameno anao, ameno ity tokantrano ity. Niza mangetaheta Andriamanitra mame malalaka. Amin'ny andro farany ozy izy ny andatsako ny fanako amin'ny nofo rehetrarehetra. Izao zany voalaza ny tena Andriamanitra izany. Anomezana Andriamanitra mamempona ny fanahiny, ny teny fikasana, ny tombo-kase ho an'izay mangetaheta. Ivavaka tsika amin'izao fotoana izao manomboka angataka an'izany fanamasiny izany. Afaka mifona nefa ianao nambebaka amin'Andriamanitra raha misy zavatra nampetipetina ny fananao. Tompo misy eo eto anaty anao zay amin'ity androany ity, Tompo malala. Mivavaka eto anaty anao zay satria tsapanay hoe tsy mety ny fiainanay raha tsy misy vavaka. Tsy vavaka zarara vavaka nefa. Fa ny teninao milaza manao hoe mivavà mandrakariva kaza mitsahatra mba tsy idiranareo amin'ny fakapanahy. Ny kristianina anankiray tsy ampy vavaka dia mora lavo anaty fakapanahy. Ary atahorana mihitsy sy ho tonga ny an-danitra. Fa ny kristianina anankiray mahery mivavaka kosa dia maresy tosika ny zavatra rehetrarehetra izay mitrangy eto ambonin'ny tany. Ny anton'izao fiaraha-mivavaka izao dia ananganana olona maro, ananganana ara-panan'olona maro, hitahina ara-panan'olona maro ato anatin'ny tokantrano. Misy tanora reradreraka, misy ray aman-dreny somary matimaty ara-panahy, tsy sanatriany vava firehareana na fizaozahoana na filazana fa izahay ny mahery mivavaka indrindra sanatry izany. Fa ny atonga anay ho velona ara-panahy, ny atonga n'ity tokantrano ity ho tafaray sy ho tafakambana amin'Andriamanitra, ny atonga n'izao ankonan'izao ho tafakambana amin'Andriamanitra. Tompo voalohany indrindra dia mifona aminao zahay ary mibebaka aminao. Raha nisy teny, raha nisy zavatra naloaka ny vavanay, na zavatra nysainsaina ianko, na zavatra nataonay napetipetina ny ara-pananay, ka natonga anay mety voapetipetina ny fitafipanahanay, ary natonga ny fifandraisanay tamin'Andriamanitra somary matimaty, somary nangatsitsika, somary navesabesatra. Intia Tompo mifona mibabika eto anatrenao, miaiky eto anatrenao. Jesosy te hifandray aminao, te ho feno herinao amin'ity androany ity. Mamindra fo manokana amin'ny ankonako, amin'ny vady aman-janako, aminay tsiraray avy izay miara mivavaka eto amin'ity toerana ity, amin'ity tokantrano izay mampandroso ny vavaka mivantana ity. Aoko rakofana amin'ny alalan'ny famindrapon'Andriamanitra izay tsiraray avy. Samy mangataka ny famindrapon'Andriamanitra aloha amin'izao fotoana izao. Rakofy amin'ny alalan'ny famindrapon'Andriamanitra ny ankonanao, ny tokantranonao. Rakofy amin'ny alalan'ny famindrapon'Andriamanitra ny mombanao rehetrarehetra. Mba ho tafakambana amin'Andriamanitra ianao, mba ho tafaray amin'Andriamanitra ianao amin'ity androany ity. Tompo misy eo eto anaty ianao izay amin'ity androany ity. Ieny Tompo, ianao malala ny miafina rehetrarehetra, ianao mahita ny any anatina ihany, ianao mahafantatra ny ao anatinay Jesosy. Tsy misy miafina aminao ny zavatra rehetrarehetra. Angataka famindram-po amin'Andriamanitra atsika androany. Raha tsapanao ny zavatra hota nataonao, tsy mety nataonao, ifonanantsika amin'ny Tompo androany. Amin'izao fotoana izao dia voniverina aminao zay Jesosy any, voniverina aminao zay Andriamanitra, amin'ny fitiavanao voalohany amin'ny fanomponanao, andeha amin'ny sitraponao mandrakariva isanandro Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao dia mifona Andriamanitra ninina karazana fahotana. Anao mindra fo aminay amin'izao fotoana izao, na amin'ny ankonanay eo Andriamanitra, na amin'ny ankonanay Andriamanitra. Amin'ity androany ity dia mamindra fo ianao, mamindra fo ianao, na amin'izao firenena izao ihany koa mamindra fo ianao, na amin'ny tanindra izao mamindra fo ianao. Amin'izao kehitriny izao Andriamanitra, ifonananay ao anatrenao, ifonananay ao anatrenao re karazana fahotana, zavatra tsy mety rehetra, zay zavatra tsy araka ny sitraponao, ifonananay amin'ity androany ity. Mamindra fo aminay ianao, mamindra fo aminay ianao Jesosy. Voniverina aminao izay raha tsapanao raha lasa nabavy nangatsitsika ny ara-pananao reradreraka, ohatra mitady iverin-dalana zany, andao ifona amin'Andriamanitra androany, mifona Andriamanitra amin'ity androany ity, satria nitanjonao amin'ny Andriamanitra tsy angatsitsika, fa nifaniriro amin'ny Andriamanitra andeha amin'ny lalana marina sy mahitsy, irehetra mandrakariva amin'ny fanomponanao Andriamanitra. Mamindra fo ianao noho ny fangatsiatsiana,
noho ny fangatsiatsian'Andriamanitra, ny fiemorana tamin'ny fanomponanao. Anao mindra fo aminay tompo. Indreto zay vony azakazaka indray iverina amin'ny fitiavana voalohany, iverina amin'ny fanomponanao Andriamanitra. Tena vonina irosy lalindalina amin'ny fanomponanao, irosy lalindalina amin'ny azakazaka. Amin'izao fotoana izao Andriamanitra, mamela hery ianao, mamindra fo ianao amin'izay fangatsiatsiana nizanizy tratran'ny fangatsiatsiana amin'izao fotoana izao. Anao mindra fo anao mindra fo anao mindra fo raha hitanao Andriamanitra misy kristiana tratrana fangatsiatsiana, tratran'ny fiemorana, tratran'ny farerana ra-panahy. Androany Andriamanitra, anao mindra fo, mamindra fo Andriamanitra, mamindra fo tompo, ninina ny fahotana vita. Anao mindra fo androany, anao mindra fo androany. Raisy ny vavakay, raisy ny fitarainanay, vony iverina aminao izahay, iverina amin'ny sitraponao, iverina amin'ny azakazaka, iverina amin'ny firetana indray amin'izao vavaka taona izao Andriamanitra. Izao dia mamerina anatin'ny firetana, mamerina anatin'ny fanomponanao Andriamanitra, mamerina anatin'ny azakazaka indray, anatin'ny azakazaka indray, anatin'ny azakazaka indray. Aza vely emitra izay, aza vely emitra izay, aza vely emitra izay, aza vely emitra, aza vely ho kivy izay, aza vely raviravitana, aza vely tanondrika. Anao mindra fo androany, mamindra fo aminay ianao mamindra fo aminay ianao Jesosy, mamindra fo aminay ianao tompo. Zay dia vonina andeha amin'ny fanomponanao, andeha amin'ny lalana marina, tsy misy pentipentina, tsy misy klema, tsy misy fahadisoana Andriamanitra. Amin'ny sitraponao izany, amin'ny sitraponao izany, vonina anaiky ny sitraponao izay, vonina andeha amin'ny marina izay. Atoloran'Andriamanitra ny tenanao, atoloran'Andriamanitra ny fonao, atoloran'Andriamanitra ny mombanao rehetra androany. Mitenenao amin'ny tompo hoe za dia tena vonina iazakazaka, vonina andeha amin'ny sitraponao, vonina andeha amin'ny marina, anolo tena eo anatrenao, anaiky anao izay Andriamanitra. Ninina zay fitarianao anay Andriamanitra, ninina fitondranao anay Andriamanitra, vona anaiky anao izay, vona anompo anao izay hatramin'ny farany, hatramin'ny farany Andriamanitra. Na dia mandala ady sarotra azy, tsy verin-dalana zany. Tenena amin'ny tompo anao za dia tsy verin-dalana. Angatao, angatao, ifandai vaumenianao, umenianao. Angatao, 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 ifandai vaumenianao. Asanratony tananao dia lazao hoe angatao ny fanainy. Angatao, angatao, ny fanainy vaumenianao, manomboa mangataka ny fanamasina amin'izao fotoan'izao. Feno hery atompo hoe mangetaheta ny herinao teo voto ny herinao teo kotsindray amin'ity androany ity. Asandrato ny tananao dia mivavaha, manana etaeta, manana faterena. Aoka iantsoantso amin'ny etaeta ianao amin'izao fotoan'izao, mba hidina ny fanan'Andriamanitra irotsaka atao anatinao, hidina atao anatin'izao tokantrano izao, hidina amin'ny ankonanao amin'izao fotoan'izao. Samy mivavaka asandrato ny feo, milanao zay fanamasonao. Hoy ny teninao milaza manao hoe mangatà dia omena, dondony dia vaina, mitedava dia ahita. Fanamasonao mangetahetanao zay amin'ity androany ity, maniry fenonanao, malalaka, disponible ho anao ny tenanay, ny fananay androany. Manaiky toeranao, manaiky ho lapanao, manaiky ho fanjakanao. Ary mariky ny etahetanay androany dia manandra-tanany atao anaty anao zay fanamasonao. Mamenoanay tsirara ihany fanamaso, mamenoanay fanamaso, mangetahetanao feno fanamasonao, feno zay tsirara ihany fanamasonao. Maniry anao mafy amin'ity androany.
andao hivavaka mafy atsika am'izao fotoana izao. Asa manao vavaka malemilemy ianao amin'ny toerana misy ianao, amin'ny tokantrano misy ianao. Amin'ny androany tengatantsika ny fanahy masina hidina, mila ny fanahy masina, mila ny fanahy masina. Midina ianao hoe, midina ianao fanahy masina oka meno anay am'izao fotoana izao hoe mameno anay ianao amin'ity androany ity e. Fenoy, fenoy, fenoy. Midina ianao fanahy masina am'izao fotoana izao. Mangetahetanao zay mba ilatsaka ao anatinay androany, ilatsaka ao anatinay androany, ilatsaka ao anatinay androany. Mangetaheta, mangetaheta. Midina, midina, midina fanahy masina. Milanao izay e, milanao izay e. Mirotsao anatinay ianao, midina ao anatinay ianao. Fenoy izay am'izao fotoana izao. Oka meno anay ianao am'izao fotoana izao. Anendika ny tenanay ianao, anendika ny vatanay ianao. Ilatsaka ao anatinay, ilatsaka ao anatin'ny sainay, ilatsaka ao anatin'ny fananay, ilatsaka ao anatin'ny nofinay. Ilatsaka ianao androany fanahy masina. Midina, mirotsay ianao am'izao fotoana izao. Ireto izay mangetaheta. Ataovy tsapan'Andriamanitra ianao fa mangetaheta ny fanahy masina. Mila ny fanahy masina, mila ny fanahy masina, mila ny fanahy masina. Mangetaheta ianao, mirotsay ianao, midina ianao. Aidina, aidino, aidiny fanahinao tompo, aidiny fanahy masina Jesosy. Arotsay ao anatinay, fenoy ny tenanay. Milanao izay, milanao izay. Ok ilatsaka ny fanahy masina. Toy ny tamin'ny andron'ny Pentekosta, toy ny tamin'ny andron'ny Pentekosta. Midina am'izao fotoana izao. Milanao izay androany, milanao izay androany. Volan'ireny fanahy masina, volan'ireny fanahy masina. Afaka mivavaka ianao mangatany herin'Andriamanitra. Tenanao ny tompo anao omeo hery aho mba tanjaka iara-panako, omeo hery aho mba hifony iara-panako, omeo hery aho, omeo hery. Aidino ny herinao, arotsany herinao, arotsany herinao, arotsany herinao. Fenony hery, fenony hery. Atao tokantrano ato iantso ny herin'Andriamanitra tsika. Asandrato ny tananao dia iantso zay herin'Andriamanitra zay. Mila ny herinao a Jesosy eo, fenoy ny herinao a mampatanjaka ny reraka ianao. Zay kelikely hery omenao hery be, meo hery zay Jesosy a. Mila ny hery avy aminao, fenoy ny hery avy aminao ny tsirara avy ato amin'ity tokantrano ity. Ao Jesosy eo, niza mampandrosa izao, fahita lavitra na izao onjam-peo zao. Mila hery avy aminao, fenoy hery Jesosy eo. Mangetaheta hery zay tsirara avy atanjao Jesosy eo. Misy mitadoky, reraka eto amin'ity tokantrano ity. Atanjao Jesosy eo. Oh meo hery. Aza velo rera-dreraka zany. Oh fenoy ny hery avy aminao. Mila hery avy aminao tsirara avy tompo. Na kely na lehibe, na tanora, ray aman-dreny ato amin'ity tokantrano ity. Mila hery avy aminao, fenoy hery avy aminao tompo. Vangio ny hery avy aminao ndray ato amin'izao tokantrano zao. Mila hery, fenoy hery Jesosy. Mila hery, hitina ny hery. Anandra-tanana anao dia toy vavaka trany. Iantso ny herin'Andriamanitra mba ameno anao amin'ity androany ity. Fenoy ny herinao Jesosy, mangetaheta, maniry ny herinao ameno aty anatinay tsirara avy. Fenoy momba anay rehetra Jesosy. Mila ny hery avy aminao zay. Atanjao ndray zay tsirara avy Jesosy eo. Ny herinao no ilainay. Toizatsika ny vavaka, afaka miantsoantso ianao, afaka mitabataba nefa ihany koa afaka mamelaka fotsiny fanamasina ianao miteny tsotra, miteny amin'ny fonao ray manontolo, miaraka miteny aminao ny fanahinao any anatinao any. Mamelaka ny fanamasina, mametoerana ny fanamasina. Avelao ny fanamasina azo laka ao anatin'ity tokantrano ity. Avelao ny fanamasina hitoetra ao anatinao. Afaka mivazavaza mitabataba ianao, nefa afaka miteny ny lamina ihany koa hoe fanamasinao tiako ianao, mila anao mangetaheta-nao amin'ity androany ity. Mamenoana zao toerana zao, mamenoana tsirara avy. Velaro ny tananao, sandrato ny tananao anankiroa. Dia sokafo ny fananao, sokafo ny fonao, sokafo ny tenanao androany. Hidina ny fanamasina, hitoerana ny fanamasinao anatinao. Fanamasinao mangetahetanao zay mila anao zay amin'ity androany ity. O fanamasinao mamelaka anao zahay, manome fitoerana anao mba hitoetra ty anatinay aty. Tianay loatra ianao fanamasinao, te ho feno anao zay amin'ity androany ity. Ako finenanao aty anatinay fanahy masina. Ny teninao dia milaza hoe tsy fantatrareo fa tepolin'Andriamanitra ny tenanareo, ary ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Mitoera ty anatinay anjakao tompo, hatrany amin'ny atinay ihany, any amin'ny taova rehetra nananay ihany, na ny lalan-dra madinika na ny lalan-dra vaventy, any amin'ny atotoanay ihany, amin'ny vatanay manontolo. Tiana hitoeranao fanahy masinao, ny olona iray, ny tempoly iray izay honenanao, tsisy aretina tavajanony zany ao, tsisy soritra aretina tavajanony zany ao, tsisy virus tamanao zany. Fandroany fanahy masinao, anjakao momba ny tenanay rehetra, mamelanao hiditra tsetra zay, mamelanao anjaka zay amin'izao
zao anio zao tompo meteza onona ty anatinay monena ty anatinay aoka ianao mihitsiny hotamana ty anatinay fanay masonao manjaka dia ataovy zay rehetra tianao atao eo amin'ny fiainanay mba ho hita ty anatinay le vokatry ny fanay masina fitiavana fifaliana fiadanana fanaova-tsoa manjaka ty anatinay fanay masonao milanao manokan'izay tsy raray avy andro tokony efa nihonao ny herinao zao miasamanakely aty anatinay tompo milanao zay tsy raray avy indreto zay miara mivavaka atao tokantrano ato tompo mampandrosanao anjakao koa atao amin'ity tokantranonay tsy raray avy ny ankonanay mba honenanao fanay masonao mitoera ty anatinay meteza anao onona ty anatinay manjaka aminay manjakanay fanay masonao ianao hitari-dalana anay amin'ny fahendrenao anay hitarika anay amin'ny fahamarinana ianao tompo Andriamanitro milanao aoko tsapanay fanay masina zay miasa eo amin'ny fiainanay manjaka eo amin'ny fiainanay fenoy antso ny fahafenon'ny fanay masintsika tsy raray avy ato amin'ity toerana ty ato amin'ity tokantrano ato amin'ity hevitry ty ianao dia mangata ny fahafenon'ny fanay masina mba ho fenon'ny fanay masina ianao ny baiboly dia milaza fa samy fenon'ny fanay masina izy rehetra ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahina nanana fahasahina ny apôstôly rehefa fenon'ny fanay masina angatantsika amin'ny fanay masina menao tsika tsy raray avy aoko feno ianao aza varimbarina mihitsiny aza sondrina ianao fa ndao tena hivavaka atao tokantrano ato iantso zay fanay masina zay fa fenon'ny fanay masina feno zay tsy raray avy fanay masinao milanao zay tsy raray avy verene zay raha tsy eo aminao mantro zay raha tsy eo aminao aoka ianao ameno anay sarobidy noho ny arena ny volamena ny trano ny fiara ny fanananay ianao aoko feno zay fanay masinao milanao manokana amin'ny andro farano ianao no andatsahako ny fanahy amin'ny ofretra fenoy mitoera ty anatinay aoka hidina aminay ny fanay masina midina fanay masinao milanao amin'izao vaninandro farany zao ianao ny ilainay fanay masinao fangio manoka zay kasio manokana momba ny tenanay rehetra fanay masinao hikasika anay ianao hidina ty anatinay ianao manana etaeta atao tokantrano ato feno etaeta lalina ny anatina ho any fandrina lalina fa ho feno ny fanay masina hidira amin'ny fanay masina sokafo midanadana amin'ny fonao hidira amin'ny fanay masina sokafo midanadana hiditra ao aminao ny fanay masina amezebanga eo aminao ny fanay masina sarobidy ny fanay masina aoka ianao atsapa amin'ny fahasarobidiny zay fanay masina zay mameno fanay masinao manomboka angataka n'ilay afin'Andriamanitra isika amin'izao fotoana izao tsy mety mihitsy ianao raha anao délivrance androany nefa matimatina mangatsitsika ny any anatinao any fa mila maheno fifandraisana lalina amin'ny tompo ianao ary mila maheno hafanana ny anatinao any ny kristianina glacé ny kristianina mangatsika matimaty tsy matohatra devoly mety misy fotoana ianao mandroaka devoly mandroaka ny satana sy ireo fanaratsy hiala ao amin'ny tanàna misy ianao hiala ho tokantranonao tsy miala ry zareo fa androany amin'ny alalan'ny herin'ny fanamasina zay hidina ao anatinao ninina fanahy fitsapitsaka atao anatin'ny tokantrano ity tsy maintsy miala zany ary ny fanatren'Andriamanitra nanomboka azo laka atao anatin'izao tokantrano izao asandato ny tananao avanana dia angatao ny afin'Andriamanitra batisa ny fanamasina batisa ny afo aoka lalaka ny fonao androany andray an'izany fanamasinao mameno malalaka ny mpanomponao androany maniry ianao afanamasina teo feno anao tenika anao ataovy batisa tompo lay batisa ny afo ny teninao dia milaza manao hoe ianao manao ny anjelinao rivotra fa ny mpanomponao le lafo lay afo zay nidina tamin'ny andro ny lipa aminany lay afo zay nidina tamin'ny andro ny apôstôly sy ny mpianatra tamin'ny andro pentekosta aoka hidina eto amin'ity toeranyity zany lay afo tamin'ny andro ny Elisa mpaminany ankeo aoka iredareda ny zanakao tsiraray avy ny tanora ny ray aman-dreny hatramin'ny ankizy majinika niza naiza toerana misy azy miara mivavaka aminay amin'izao fotoana izao tompo isy hery mivatravatra hidina ao anatiny isy herin'Andriamanitra hitobaka ao anatiny isy afin'Andriamanitra nenika azy ameno azy tanteraka mila ny afo ny fanamasiny zao amin'izao fotoana izao midina manenika anay mirotsaka atao anatin'ity tokantrano ity amin'ny anarana mahery Jesosy Kristy iantsontsika amin'ny androany ity hivavaka iantso ny afin'Andriamanitra aza mety mangatsitsika zany
na matimaty fa zay matimaty teo alohan'ny vavan'Andriamanitra mangatafy iretana amin'Andriamanitra taka ny Eli mpanompon'i Jehova nafana dia nafana ny foko no fitiavako an'Andriamanitra ozy manahoana ianao anatin'izao fihiboana na confinement zao mbola mirehitra ve ianao raha mangatsiatsika ianao fotoana zao raha lasana bavy fotoana zao tena hiatsoatsotsika ny afin'Andriamanitra mba ampirehitra anao ndray sandrato ny tananao dia atanjao ny vavaka ampirehitra mila ny afinao hidina atao tranoko hidina atao tokantranoko hidina mivatako manontolo mila ny afinao afanay masinao aza mety mangatsiatsika na mivavaka aza atao tokantranao ato atanjao ndray mivavaka mitady lehilahy vehivavy tanora Andriamanitra amin'izao fotoana zao mirehitra amin'ny fanompona anazy na dia mikatona aza amin'ny fiangonana na dia mbola voafetra aza ny olona makany am-piangonana ianao kosa aza voafetra atao tokantranao ato miantsoantso an'Andriamanitra mivavaka miantso ny herin'Andriamanitra sy ny afiny ampireto atompo efa nanao anay mpanomponao ho toy ny lehilahy fo ianao Jesosy mila ny afinao irotsaka ty anatinay ary tsoay ampidino aminay ny afinao mila ny afinao mila mpanompon'Andriamanitra mirehitra mafana fo izao vaninandro iainana izao tompo mangetaeta ny afitsay miantso ny afitsay atao tokantrano ato fenoy izay tsy rara ihany ny tananay misy afo masonay misy afo mombanay manontolo misy afo ny anaran'i Jesosy Kristy miantso zay androany mialoy ianao Jesosy mila ny afinao zay ampireto indray ty tokantrano zay mitady atoritory ity ampireto Jesosy milanao iretareta amin'ny fanomponanao tsy azozongozonina amin'ny fanomponanao taka Sadraka Mesaka Abednego taka ny Daniel mpanomponao na dia teo ary mipresiony teo amin'ny fanjakany Babilonianina tsy voasakany zany izy fa mivavaka Jesosy olona sa taka izany no tetiavinao Jesosy milanao manokan'izay atao tokantrano ato fenoy ianao Jesosy mila ny afinao fenoy Jesosy mila ny afo mangata ianao firetana amin'Andriamanitra atao tokantrano ato Jesosy ampireto ndray izay amin'ny fitiavana anao amin'ny fanarahana anao Jesosy meo ny afinao ato amin'ity tokantrano ty iaraka hitsangantsika amin'izao fotoana zao hitsangantsika ny ten'Andriamanitra dia milaza teo izay mivakitsika manao indro efa nomeko anareo ny fahefana nitsaka ny menarana sy ny maingo andresy ny eritranana ny fahavalo asandratin'ny taninao dia vereny zao vavaka sao Jesosy eo feno ny herinao fanamasinao mangetaetanao teo feno anao teo enika tanteraka mila laiafo ny fanamasiny fredaredana afanana amin'ny anara maherin' Jesosy batisany fanamasiny batisany afo raisiko zany amin'ny anara maherin' Jesosy za tsy olona matimaty ara-pana zany tsy malaina mivavaka zany tsy kamokamo mivavaka zany miala tao anatiko zany fanahy zany amin'ny anara maherin' Jesosy ny kristianina tsy ampivavaka mora lavo anatina fakapanahy mila mahery mivavaka manana ny afo mifanamasina manana ny afon'Andriamanitra fanamasinao fenoy tanteraka aoka hoenika tanteraka amin'izao fotoana izao raisiko ny fahefana raisiko ilay pouvoir avy eny an-danitra fahefana ara-panahy amin'ny anara maherin' Jesosy raisiko zany amin'ny anara maherin' Jesosy raisiko ilay hery ilay fahavelomana ilay fananganana indray fahefana mibaiko ny zavatra rehetra mifeny zavatra rehetrarehetra zay nomeny Jesosy Kristy raisiko zany androany tsy vehivavy na lehilahy malemilemy tsy olona osaoso zany tsy kristianina malemilemy zany mahery matanjaka amin'ny anara maherin' Jesosy momba Andriamanitra miaraka amiko ianao Jesosy miaraka amiko ianao androany raha nravarava reo herina devoly reo hery maizina rehetra zay mety manafika amin'ny fiainako manafika ny ankonako manafika ny tokantranoko amin'ny anara maherin' Jesosy ho ravy reo androany ary tsy maintsy miala eo amin'ny fiainako reo araky ny teninao Jesosy toeriny devoly ty andositra anareo izy amin'ny anara maherin' Jesosy raisiko ny fahefana raisiko ny hery matanjaka mahery amin'ny anaran'i Jesosy halleluja ity tanana mampitsaro an'Andriamanitra tsika rehetra ny Efesiana 4:10 dia milaza manao hoe tsika tsy mitolona amin'ny nofa mandrafa amin'ny fanaratsiny amin'ny rivotra
dia amin'ny mpanjaka amin'ny fiamazenana. Tsy olona miady aminao iny favalinao fa ny devoly fa naratsy eny amin'ny rivotra. Tsy ny zobavinao, tsy ny rafozanao, tsy ny prêt-à-pot aminao, tsy olona manodidina anao miezaka mandravanao sy mamodika anao, tsy mipiara-miasa aminao, tsy mipatron anao ihany koa fa ny devoly fa naratsy eny amin'ny rivotra. Anomboka amodika an'izy ireo tsika amin'izao fotoana izao. Anisan'ny zavatra anankiray izay hompitentsika dia ny resaka blocage na ny sakatsakana alefa ny fahavalo. Misy kazan'olona ndray mandeha ny fiainany fa tampoka eo tonga dia mikatso tampoka, tonga dia midy ny lalana. Zany antsoina hoe blocage, sakana. Hompitentsika izany. Mety misy amintsika ihany koa matsapa manao hoe ohatran'ny somary marisarisa ny tokantranonao. Ary misy fotoana ary tena mafy mihitsy ny fifandirana ao anatin'ny tokantrano. Horoantsika izany. Misy ny antsoina hoe fanahy amin'ny bekorotana. Mety maro amintsika ny mbola tsy naheno an'izany, mety misy nefa naheno. Fa misy olona tena tratran'izany. Mikorotana andro manalina, maraina, atoandro, hariva dia miady, mifamaly, miteny ratsy, mifanompo. Zany ny zavatra misy ao anatin'ny tokantrano. Misavoritaka ilay ankonana sy ilay tokantrano. Hitsangana ianao dia hivavaka tsika amin'ity androany ity. Mety matsapa ihany koa ianao fa misy fanahy miasa any amin'ny fianakavianao, tsy ao atokantranonao fa any amin'ny prêt-à-pot, misarabady daholo ny prêt-à-pot, tsy misy tafita amin'ny fiainana, ohatran'ny ravarava daholo, dia ianao no mitsangana hiady amin'izany fanahy zany amin'ity androany ity. Milohan'izany aloha dia raiso ny fahefana, tenenao amin'ny alalan'ny vavanao manao hoe raisiko ny fahefana, mahery matanjaka atao anatiko Jesosy. Raisiko ny fahefana, mahery matanjaka izao ny sehony zanak'Andriamanitra dia niandrava ny asan'ny devoly Satana. Zanak'Andriamanitra velona, Jesosy kompleny atao anatiko ato. Jesosy manana ny maizy azy, Jesosy zay fanaresiny fanantsita sy ny fahafatesana, zany no atao anatiko ato. Amin'ny anara maheran'i Jesosy, amin'ny anara maheran'i Jesosy, aty amiko ny fahefana avy amin'Andriamanitra. Efa namotsitra teny tamiko ianao Jehovah Andriamanitra. Indro ianao dia efa nilaza momba anay mandrakariva mara-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao. Momba ianao Andriamanitra, miaraka amiko ny anjelinao, miaraka amiko ny fanainao masina, miaraka amiko ny afo ny fanay masina. Atao anatiko ato zany fahefana avy amin'Andriamanitra zany. Le fahefana zay tsy ananany zao tontolo zao, le fahefana zay tsy voavidim-bola aman-karena. Atao anatiko ato maimaimpona noho ny finoko an Jesosy Kristy, ary velona atao anatiko ato zany. Manjaka sy manapaka atao anatiko ato zany, miboiboika atao anatiko ato zany, mikorina ny vatatenako ray manontolo ao anatin'ny lalana ray manontolo. Halleluja. Atao anatiko ny fahefana zay teneniko amin'ny anaran'i Jesosy, dia ho toteny amin'ny zavatra rehetra zay ho ataoko ao amin'ny anaran'i Jesosy, satria atao anatiko izany fahefana avy amin'Andriamanitra izany. Atao anatiko izany fahefana avy amin'Andriamanitra izany. Ianao Tompo no miaraka amiko, ianao Jehovah Andriamanitra ny manampy ahy, ianao Jehovah Andriamanitra ny manohana. Eo amin'izay tsika manomboka hivavaka tsika hiavako manomboka didio amin'ny anaran'i Jesosy ireo karazana fanana bekorotana izay mampiady anareo mivady, izay mamifamany anareo mianaka, ireo karazana asana fanahy maloto izay miteraka blocage. Efa tokony hiditra ny vola, efa tokony hitombony ny vokatra ao anatin'ny fiainanao, kanefa misy devoly anambadika any manelingelina anao. Hivavaka tsika amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Zavadiny Pasteur, zao le izy mety tsy voatonona eto ny zavatra mitranga ao anatin'ny tokantranonao. Fa mety mpanompo sampy ianao taloha dia mibebaka ianao tao anatin'ny confinement, dia mbola misy fananakala noro mandendeha ao an-tranonao ao. Misy olona fokely ndray fanana vazimba ohatran'izany, fanana tromba na fanana trosa. Ianao tsy mety hafa-trosa mihitsy, ianao tsy mety tafita amin'ny fiainana, tsy mety tafavoaka, ianao tsy mety mahery ara-panahy, mety tsy manana problème araboly ianao mety tsy marary, fa ianao dia osa ara-panahy dia paherezina dia reraka foana. Dia ianao no mahalala an'ilay zavatra mitranga ao aminao dia ilay zavatra manandrify ianao mihitsy, zay tenenina miala amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ekekitsony hoe misaraka aminareo manomboka androany. Misy tanora be dehibe tratrana fanamanambady, manofy miaraka amina lehilahy, manofy miaraka amina vehivavy, ary manana olana tokantrano ianao na tsy mangana tokantrano mihitsy. Hivavaka ianao anjaranao zao tonga amin'ny fotoana tokony andresenao mitsangana mivavaha roay Satana, roay ny devoly, miaraka amin'ny Pasteur Teddy. Vavaka tsika ny amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Araka izany rehetrarehetra zany dia hoy aho hoe eto amin'ity toerana ty eto androany, na inona ireo karazana asana famosaviana izay alefa ny devoly Satana, izay alefa ny olona dia manafika ny tokantrano, mandefa nofo ratsy, manakorotana torimaso amin'ny alina, tsy mampahita tory, mampijaly amin'ny torimaso, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
roainy amin'ny anaran'i Jesosy. Miala daholo zany fanamaloto rehetrarehetra zany, na endrika manaona na endrika manaona, mety endrika zay sehoany zany fahavary zany. Miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy. Rava ireo fanana biby ty rehetra, ireo fanamanam-bady, ireo fanamanam-bady amin'ny anaran'i Jesosy, izay mitondra problema amin'ny ara-pitiavana, mampitsatoka efa 5 taona tsy mety manam-bady amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ireo fanamomba, ireo fanazay mibloke fitranjasa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mivavaka eto anatinao zay Andriamanitra, orava daholo zany asan'ny fanahy, orava daholo zany fanahy maloto, orava daholo zany. Mifafà riavako, asa mangina tsika tao anatin'ny tontolo-kadaloatra, miatsoasoana Andriamanitra amin'ny anara maheran'i Jesosy, amin'ny anara maheran'i Jesosy. Ireo karazana fanahy, ireo vola mafana, voaran-tanan'ireo olona ireo, mahatonga ny tanany tsy mety mandray vola mihoatra, mahatonga ny tanany tsy mety mandray vola mihoatra, bloquena ara-bolany, voasakana foana ny vola. Androany zany hoe miala, fa mitsala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny tanana, miala amin'ny tanana, amin'ny anaran'i Jesosy. Miala reo vola mafana reo, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala daholo reo, ireo fanana blocage, ireo karazana devil satana izay tsy mahavanina vola, isaka tonga eo am-pelantanana ny vola, ravarava ho azy, tsy mba mahatsangan-javatra mihitsy, tsy mba mahaforon-javatra mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fanirina velona ho anaty ao, kanefa na dia rayona bisikileta anankiray asa tsy voavidy satria misy devil mibloke tanana, misy devil mikikina ara-bola foana. Satana miala, mitsala amin'ny anaran'i Jesosy ianao, lafina daholo ianao, miala daholo ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Io karazana devil satana izay mibloke zavatra zay atsangana io, tsy mety vita tamin'ny farany ireo zavatra natsangana amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Ireo karazana fanana sabotage misabote fiainana foana, ireo fanana sabotage misabote fiainana foana amin'ny anaran'i Jesosy. Miala daholo ianao, aorony etanao rehetra, Satana, tsambena ny masinao, tsy ahita ny varavarany tokantrano olona, tsambena ny masinao, tsy ahita ny varavarany tokantrano olona. Ao anatin'ity vavaka ty tsy mety ny mangingina, tsy mety miteny moramora, fa mila miteny mafy tsara ary tsy manambitamby ianao fa amin'ny fahefana. Tena roay miala ao anatin'ny tokantranonao reo fanahafahafa, mampanofo ratsy, manindritsindry amin'ny alina, fanana famisaviana. Ianao tsy mahavavaka mihitsy any am-piangonana ianao mahery tsara, fa atao anatin'ny tokantranonao ianao dia tonga dia matory ianao tsy mivavaka, mifoy ianao ny maraina tsy mivavaka, mavesatra be mihitsy ianao nanenona ny anaran'i Jesosy. Fana ratsy zany asan'ny devoly, aza mangingina mihitsy ianao, maheno ianao ohatran'ny mavesabesatra zany ianao, any amin'ny toeram-piasanao any ianao dia ohatran'ny malaina matory fotsiny ataonao. Any amin'ny zavatra rehetrarehetra ataonao any ianao dia henonao mihitsy ohatran'ny tsy tena marisika tsara ianao manao zavatra. Ndrandray misy karazana fanahy izay mitady amatotra ao anatin'izany. Ny sakatsakana rehetrarehetra, ireo karazana fanamana alokaloka rehetrarehetra, ireo karazana famisaviana alefa ny fahavalo izay mitady amily lalana ny anjara voatendrinao. Nandeha tsara ny fiainanao vetivety tampoka teo, lasa manomboka miditra amin'ny problème, lasa misy accident tampoka, dia manomboka lasa mahita fahoriana ianao hopitetsika amin'ny anara-maheran'i Jesosy zany. Tenena mafy tsara. Ndao hitsangana mihitsy raha mety isika tanora ray aman-dreny ato anatin'ny tokantrano ato amotika ny Satana, manonona toko sy andininy, manonona tenin'Andriamanitra. Jesosy rehefa niady tamin'ny Satana dia zao nanambara soratra masina izy amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy. Ny Baiboly no milaza iny rehefa nomenanay ny fahefana rehetrarehetra, anitsaka menarana sy mainko ary indresy ny heretranana ny fahavalo. Efa nomena ny fahefana sy ny hery rehetra zay andresy ny hery rehetra zay anana ny fahavalo, noho izany lazaiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy. Nataka nahoana, natao nahoana ireo programa zay efa niprogramenao amin'ny fiainan'ny olona, ny fitaovam-piadina zay nentinao amelezana anay, dia tsy misy ambininy zany amin'ny anaran'i Jesosy, dia tsy misy ambininy zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fitaovam-piadina tsy misy ambininy zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ireo karazana fitaovam-piadina zay nentinao anagorotana ny fiainanay, famisaviana, ireo fanana famisaviana, ireo fanana famisaviana zay nalefan'ny olona, ireo famisaviana zay nalefan'ny olona mandava fiainana, mandava tokantrano, mandava ara-pola, mandava fiainam-pitiavana, indrindrandrindra ireo fanana famisaviana mandava fiainam-panahy, mahatonga olona tsy mahavavaka, mahatonga olona tsy mahavaky
baiboly mahatonga olona tsy mahadinika toen'Andriamanitra. Mitsara blocage ara-panahy, miala fa amin'ny anaran'i Jesosy. Miala ny blocage ara-panahy, miala ny blocage ara-panahy amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy afaka manelingelina an'ireto olona reto ianao, tsy afaka manelingelina an'ireto olona reto ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Zao nisy ony zanak'Andriamanitra dia niandrava ny asanareo ka na inona amin'ny anara maheran'i Jesosy. Nitety dratsinao Satana, nitety dratsinao na manahoana. Hitary-bavaka ho anao indray zay sandrato ny tananao dia averen'ny zao vavaka zao mety misy amintsika manko mbola vaovao be aminao le resaka hoe délivrance. Tsy maninona zany fa ho ataontsika ty vavaka ty mba ahitanao fiovana, satria misy fotoana ndrandray ianao mba miezaka ihany mitady vola sy mikarama, miezaka ihany ianao mba hikarakara ny vady aman-janakao nefa tsy maintsy ohatrany hoe misy zavatra mbola tsy mety resinao mihitsy tsy mety miala ao tokantranonao dia zany netsony hoe fanaratsy. Sandrato ny tananao averen'ny zao vavaka zao amin'ny anara maherin'i Jesosy. Mandidy ianao Satana araka ny voalazan'ny baiboly. Zao nisehon'ny zanak'Andriamanitra teny andrava ny asan'ny devoly, efa nomena ny fahefana, anitsaka amin'ny anarana sy mainko ary andresy ny hery rehetra nanany fahavalo. Noho zany Satana fahavalo efa resy ianao. Izy ireo dia naresy azy noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Efa nanadio any rahan'i Jesosy, efa nanangana any rahan'i Jesosy, ary noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra zay efa nitononoko teo dia lazaiko fa efa resy ianao Satana. Miala amiko ianao, miala amin'ny fiainako ianao, miala amin'ny reto tanako reto ianao fa nana blocage, famisaviana, tsy fahavanonana, ozy ny fantrana. Somary kapokely ny tananao zafady. Ozy ny fantrana, ozy ny fantrana, valalam-pandany, fanaky-pikiky amin'ny anara maherin'i Jesosy. Miala amin'ireo tanako reto zany, miala amin'ireo tanako reto zany amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy, amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Tahina ny tanako manomboka androany, mandray vola ny tanako, feno fitahina ny tanako, feno fahasoavana, ambinina taka ny tanan'i Jakoba, taka ny tanan'i Josefa, ny tanako manomboka androany. Zay zavatra kasiko rehetra velona, ambinina, mivelatra, tahina Andriamanitra, mitombo manomboka androany amin'ny anara maherin'i Jesosy. Miala ny fanamfahafatesana, fanampanimba zavatra amin'ny anara maherin'i Jesosy. Miala miala am'ty tanako ty zany, miala am'ty tanako ty zany, miala am'ty tanako ty zany amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy, amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Ambinina ny tanako, ambinina ny tanako, ambinina ny tanako, feno fahasoavana ny tanako, panomea, pampisambotra, mpiara-miasa amin'Andriamanitra manomboka androany amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Miala ty anatin'ny saiko ty reo fanamsarona, reo fanamsarona, mitondra abadona tsy fahatakarana amin'ny anara maherin'i Jesosy. Reo karazana ozona rehetra amin'ny anara maherin'i Jesosy. Miala to anatin'ny saiko zany. Tahina ny saiko manomboka androany, mataka zavatra amin'ny anara maherin'i Jesosy. Mahay mamoron zavatra, fanahin'ny famoronana zay avy amin'ny fanamasina zay niraisiko androany dia miasa zany manomboka androany. Mahay mamoron zavatra, mataka zavatra amin'ny anara maherin'i Jesosy. Tsy zanahana mandrakarivo zao, tsy ho zanahana mandrakarivo zao, tsy ho pepona mandrakarivo, fa manomboka androany mahavita zavatra, mahavita zavatra. Tahina ny saiko manomboka androany amin'ny anara maherin'i Jesosy. Miala ny sakana rehetra, miala ny sakana rehetra, miala ny sakana rehetra. Ny fanambani-tena amin'ny anara maherin'i Jesosy. Reo karazana complexe miala ty anatiko aty zany, miala ty anatiko aty zany amin'ny anara maherin'i Jesosy. Arodako zany. Misy fotoana
Zay ihany no miteny ny tenako hoe tsy vitako io, tsy mahavita zavatra, olona tsy manam-pahalalana, olona ambany olona tsinitsinina, fa manomboka androany, tsy manaiky an'izany arotako zany amin'ny anara maherin' Jesosy. Mahavita zavatra, tsy ambany zany malagasy, tsy ambany zany malagasy tsy ambany zany amin'ny malagasy, mahavita zavatra ny malagasy amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy, lohan'ny malagasy, lohan'ny Madagaskara, amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy. Toy izany vavaka zany, toy izany vavaka zany, amin'ny anara maherin' Jesosy, amin'ny anara maherin' Jesosy. Amin'ny androany ity, amin'ny anaran'i Jesosy, lohan'ny malagasy, lohan'ny malagasy, lohan'ny malagasy, misanatra ny firenena malagasy, misanatra ny firenena malagasy, manan-karena ny malagasy, manam-pahaizana ny malagasy, tafita ny malagasy, voavonjo ny malagasy, vahoaka malagasy rehetra, vahoaka ny malagasy rehetra, ny vahoaka ny malagasy rehetra, tafita, manan-karena, misanatra, mpandresy amin'ny anaran'i Jesosy, voavonjo ny malagasy, voavonjo ny malagasy, ny firenena malagasy, ny firenena malagasy, mahay zavatra, mpandresy. Aza manaiky ho zanahana mihitsy ianao hoe ambany ianao, ambany noho ny hafa ianao tsy mahavita zavatra zany, ianao tsinitsina, aza manaiky an'izany ianao. Mahavita zavatra ny malagasy, marantsaina ny malagasy, manana fahendrena lalina ny malagasy, na firenena iza, na firenena iza, na fianakaviana koa na havanao na olo-patatrao, na namanao mitady anindry ny sainao manao hoe ianao ane ohatra zao, ianao ohatra zao, aza manaiky an'izany ianao, fa naratsiny ambadika zany. Alefa sokafo mivavanao, lazao fa mahavita zavatra ianao, lohany ianao fa tsy rambony, ambony ianao fa tsy ambany, manan-karena fa tsy mantsa, matakatra ianao manomboka androany, amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy. Ity tokantaninao ity dia lohany, ny vady aman-janakao dia lohany tahina Andriamanitra, amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy. Zay tsy manaiky domineny zany, tsy manaiky baibona zany ny sainay, non, tsy manaiky zanahana zany malagasy, mahery ny malagasy, tahina Andriamanitra malagasy, manana Jesosy mahery ny malagasy, mahavita zavatra ny malagasy amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy. Miaingy aminay reto zany, miaingy amin'reto olona atao anatin'ny tokantrano reto, ianao Andriamanitra dia nangana an'ireo olona ireo ho ambono ny fianakaviany, ho ambono ny mpetapo, taka ny Davita, taka ny Gideona, taka ny Jefta, mahay manangana olona avy any amin'ny vovoka ianao, avy any amin'ny fahantrana, avy any anaty fotaka mandrevo, ho atsanganao fitahina ho an'ny firenena. Mahavita zavatra ny malagasy, tahina ny malagasy, manam-pahaizana ny malagasy, matanjaka ny malagasy, amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy, amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy. Manombo miteny zavatra pozitiva momba ny fiainanao. Ny zanakao dia lohany fa tsy rambony, tafita ny zanakao, tahina ny vadinao, na mety mbola tsy manana asa izy amin'izao fotoana izao, anokatra lalana ho azy Andriamanitra, tsofran'ny ankonanao, somary mandendeha kely ianao, ohatran'izao ataonay izao, somary mandendeha kely mihitsy ianao dia tsofran'ny ankonanao. Ety ampamaranana satria tapitra sady ny lerantsika, tsofran'ny ankonanao sy ny vady aman-janakao, ary mitenena amin'ny anara maherin' Jesosy fa ianao mahavita zavatra ianao, matsangan zavatra ianao, tsy ambany noho ny afo zany ianao, tsy misy olona ambony sy ambany zany ao amin'Andriamanitra, mitovy ny olona rehetrarehetra na vazana gasy, amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy. Tafita ny vady aman-janako, tafita ny ankonako, amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy, amin'ny anara maherin' Jesosy. Manam-pahaizana izay, tafita izay, tena misy tanan'Andriamanitra momba anay mandrakariva, tsy mahantra izay, lohany izay fa tsy rambony, ambony izay fa tsy ambany, manan-karena izay fa tsy mahantra, mpampisambotra izay fa tsy misambotra, amin'ny anara maherin' Jesosy, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, amin'ny androany ity amin'ny anaran'i Jesosy, afaka izay, afaka izay, afaka anatin'ny fahoriana, afaka anatin'ny jaly, afaka anatin'ny tebiteby, afaka anatin'ny tahotra, amin'ny anara maherin' Jesosy, amin'ny anara maherin' Jesosy, amin'ny anara maherin' Jesosy, ho tahinao tompo, ho tahinao tompo, ho tahinao tompo, manan-karena izay, manan-karena izay, tafita izay amin'ny fiainana, misanatra izay, misanatra izay, izay dia tsy milentika mandrakizay intsony, izay dia tsy milentika mandrakizay intsony, tsy mitotoroka ambany intsony ny fiainanay, fa misandra izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy. Rakofony ran'i Jesosy ny ankonanao sy ny tokantranonao, ary afatory amin'ny ran'i Jesosy zany teny rehetrarehetra zany,
tsy azony devoly ho toerina satria dia niarany teny tamin'Andriamanitra ianao. Teo ambavanao ny fanamasina nanomenao fahefana, ary zay zavatra nambaranao tamin'ity androany ity tsy maintsy tanteraka amin'ny ankonanao zany, tsy maintsy tanteraka amin'ity tokantrano ity zany. Samy misaotra an'Andriamanitra, samy mankalaza an'Andriamanitra, midera an'Andriamanitra, mame voninahitra anao zay Andriamanitra, mankasitraka anao zay, mankalaza anao zay Andriamanitra, tenena zavatra tsara, tenena zavatra pozitiva. Tsofranao trano ny ankonanao sy ny tokantranonao, tsofrano ny ara-pananao ho tahiny tompo. Vehivavy mahery ianao, lehilahy mahery ianao, matanjaka ianao, ho tonga hatrany amin'ny fiainana mandrakizay andovan'ny lanitra ianao. Amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy, I'm free in Jesus name, I'm free in Jesus name. Afaka amin'ny anara maherin'i Jesosy, afaka amin'ny anara maherin'i Jesosy. Tahina amin'ny anara maherin'i Jesosy, tahina Madagaskar amin'ny anara maherin'i Jesosy, tahina ny fireneko amin'ny anara maherin'i Jesosy, tahina ny mpitondranay amin'ny anara maherin'i Jesosy, tahina ireo karazana tompon'andraikitra rehetrarehetra, ny mpitsabo, ny miaramila, ny gouvernementa, ny filoham-pirenena amin'ny anara maherin'i Jesosy ho tahiny tompo manokana an'izy ireo. O fa fahintananao dia misaoran'Andriamanitra amin'ny fiamahery, misaoran'Andriamanitra amin'ny fiamahery, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, mankalaza anao zay. Tanteraka somatsara ny fotoananay teto amin'ity toerana ity. Misaotra Jesosy eo, misaotra Jesosy, misaotra Tompo, mankasitraka anao zahay, afaka ny firenenay. Tahiny zao tokantrano zao, tahiny zao ankonany zao amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Tompo malala. Asandrato ny tananao dia raisy nitsotrano. Araky ny vavaka zay nataonao teo, niasa tamin'ny alalan'izay vavaka izay Andriamanitra. Tsy azo nizaniza baboana ntsony ianao, tsy azo nizaniza baboana ntsony ny firenetsika. Tahina Andriamanitra ny Malagasy, tahiny Madagaskar, tahina ny mpitondra, tahina ny firenena rehetra, ny vahoaka rehetra, amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Manoloana zao zavatra mitranga izao, dia voamaiky ampiakatra ny lazan'ny Madagaskar, ary tahina ny vahoaka Malagasy. Ity ankonana ity, izao tokantrano zao, zay nivavaka niaraka taminay, dia tsofoko rano manokana amin'ny anara maherin'i Jesosy. Anangana anao any Andriamanitra, ary ho ataon'ny Tompo lohany ianao fa tsy ho rambiny, ambony ianao fa tsy ambany, manan-karena fa tsy mantra, mahery fa tsy malemy. Tahina ny ara-pananao, ho vehivavy mahery ianao, lehilahy mahery ianao manomboka androany, ary ny fiafarany dianao dia miazakazaka hatrany amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy mijanona eo amin'ny valim-bavaka na eo amin'ny fitahin'Andriamanitra, fa mandroso hatrany mandrapatonga anao any amin'ny fiainana mandrakizay. Tsofoko rano amin'ny anara maherin'i Jesosy, tahaka nananganan'Andriamanitra ny Davida, zay nesony ralahany, nataon'ny rainy Akilabao, dia tahaka an'izany koa ane no ifitianan'Andriamanitra anao, ary ampiakaran'ny Tompo anao. Na dia nailiky ny rainy sy ny ralahany ary Davida, Andriamanitra nahita azy, ary Andriamanitra nampiakatra azy avy any an-tsaha ho any amin'ny toerany mpanapaka. Tsy haiko hoe aiza ny toerana misy ianao amin'izao fotoana izao. Mety ianao no lazain'ny olona fa sahirana indrindra eo amin'ny fianakavianao, na mety ho antonontonony ihany koa, fa mitsojano anao amin'ny anara maherin'i Jesosy, amin'ny anara maherin'i Jesosy. Tsy mihinao zany ny favalo, fa ianao mino an'izany. Ho ampiakarin'Andriamanitra ianao, ho ambonino ny mpiretam-posy ny fianakaviana rehetrarehetra, tahaka ny Jefta zay nahilikilika, natao tsinitsinina. Andriamanitra nahita azy, ary tany amin'ny toerana zay niafenany Andriamanitra no nifidy azy, ka nanangana azy ho lohany teo amin'ny fireneny. Ho tahaka an'izany anie ianao, anangana anao Andriamanitra, mifidy anao Andriamanitra, ary hitahanao izy. Ianao dia ho lohany fa tsy ho rambiny, ambony fa tsy ambany. Ho tanteraka aminao anie ny teny rehetra zay nitononao teo, ary ny tokantranao dia ho feno ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fananten'Andriamanitra no manjaka ao anatin'ny tokantranao manomboka androany. Mandehana amin'ny faherezana amin'ny anara maherin'i Jesosy. Amen. Tahin'Andriamanitra tompoko. AMT TV manova olona, manova fiarahamonina, manova izao tontolo izao.
Mikichukavuku